Taterina amintsika manaraka kosa ny mety ho toetry ny andro ho an'ny andron'ny rampitso zoma fahavalo ny volana Jolay. Andao hijery ny mety ho toetry ny andro ho amin'ny rampitso zoma fahavalo ny volana Jolay 2020 kosa isika. Ny maraina dia anorana maharitra amin'ny ilany atsinana ny Madagasikara. Anorana tadrivindraona kosa any Anosy Androy ary Diego. Isy zavona kosa eto Voatany ary maina ny andro any amin'ny faritra sisa. Ny hariva indray itony orana any Anosy sy Androy ary Sava Analanjorofo sy Atsinanana ary maina ny andro ho any amin'ny faritra sisa. Dia iny vaovao ny toetry ny andro iny ihany koa no manakatona ny fotoana ny fampalalam-baoantsika izao alina izao. Isaorantsika dia tokantrano tany nahatra anjery hatramin'ny farany. Mifamehy fotoana indray isika ho amin'ny manaraka indray ny sampana fampalalam-baoan'ny fahitalavitra matv kosa dia mamehy fotoananao amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko faty.